Nivoaka ny efitrano fivoriana androany ireo député avy amin'ny fanoherana rehefa nanolotra ny fandaharana asa fanatanterahany gouvernemanta ny politika ankapobeny fanjakana tetsy amin'ny antemera-pirenena Tsimbazaza ny Premier Ministra Tsay Christian. Tokony hitsangana ny gouvernemanta vao miroso amin'ny fanolorana ny fandaharana asa hoy izy teny Randrianasolo ny Aiky filohan'ny mpanohatra eo anivon'ny antemera-pirenena. Aorian'izay vao tokony hiroso amin'ny fanolorana an'ity fandaharana asa ity ny gouvernemanta hoy izy. Diso ny fanambarana fa hiakatra ho 520 ny tahany hetra alaina amin'ny karama na ny IRSA araka ny fanazavana izay nomen'ny fitalehavana jeneraly ny hetra. Mijanona ho 20 ihany izany ny tahany IRSA izay ho alaina amin'ireo ampahan-karama farany ambony indrindra araka ny fanazavana hatrany. Mbola fifampidiniana sy tolo-kevitra ny roso nandritry ny resaka teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena izany. Mety ho fekaran'izany fa mbola tsy nanapa-kevitra mahakasika io fisondrotana io ny fitondram-panjakana malagasy ho ny fitalehavana jeneraly ny hetra izay nanamafy fa ny lalana mifeny teti-bola ihany no mametraka ny fekaran'ireo karazana hetra misy eto amin'ny firenena. Nosokafan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy Androany Zoma teny amin'ny kianja mitafy Mahamasina ny fandaharana asa Tsimbana. Ity fandaharana asa ity dia mikendry ny fanomezana vatsy 5 alina sy 4 hetsy ho an'ny isa-tokantrano malagasy sahirana mba ahafahan'izy ireo miatrika ny fisondrotana ny vidim-piainana ary manomana ny fidiran'ireo ankizy an-tsekoly. Tokantrano miisa eo amin'ny 902 eo no nisitraka izany fanampiana izany nandritry ny fanokafana Androany Zoma. Ny tanjon'ny tetikasa kosa dia nizara izany fanampiana izany ho an'ny ankohonana mahery ny 7 hetsy manerana ireo distrika 20 eto amin'ny Nosy ao anatin'ny 5 volana izay aharetan'ny tetikasa. Ametrahana fitaovana fitiliana ny homamiadan'ny nono iray avy ny faritra rehetra manerana Madagasikara ary aparitaka ny amin'ny distrika rehetra manerana Madagasikara kosa ireo toby fitiliana homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Isan'ireo programa nasan'ny politika ankapobeny fanjakana natolotry ny Premier Ministra Tsay Christian teny amin'ny antemera-pirenena Androany Zoma ho fanatsarana ny maha-olona ity tetikasa ity. Isan'ireo andry hiakiana amin'ny politika ankapobeny fanjakana miaraka amin'ny indostria sy ny fanjakana tsara tantana ny fanatsarana ny maha-olona. Vehivavy manodidina ny 4,4 alina no kendrena ho vita fitiliana mialoha amin'ny homamiadan'ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza manerana Madagasikara hatramin'ny taona 2024. Androany Zoma no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny ministra mpisolo-toerana amin'sahana ny tanora sy ny fanatanjahantena Valérie Ramonjavelona no nanokatra izany fankalazana izany. Ny tanora liam-pivoarana tanora mahay mikirakira nomerika fanohatra ho an'ny fampandrosoana maritra sy lovain-jafy. Io no lohahevitra voizina amin'izany fankalazana izany izay atao eto Antananarivo. Maro no hetsika ho tanterahana mandritra izany fankalazana izany. Ny 7 sy 9 aogositra teo dia efa nisy ny hetsika ho fanabeazana ny tanora master class izay notontosain'ny ministera sy ireo mpiara-monina toka taminy. Misy koa ny youth corner ny 5 sy 10 aogositra izay ahitana fanentanana sy tranoheva maro ho an'ireo tanora ary ny alatsinainy izao dia hisy ny diabe ho an'ny fandriampahalemana.